Efa ambolana maro no niandrasan'i Jean-Louis Rakotonirainy, mponina an-tany lava mora feno, ny fotoana ahazony ny karataniny. Isan'ireo olona 20 voasafidy handray izany karatany izany izy, nandritra ny lanonana fizarana karatany faobe natao tao arivon'ny Mamo ny farany herinandro teo. Ity karatany ity no manamarina fa azy ary misoratra aminy ny anarany ny tany izay efa no hajariny nandritra ny taona maro. Tsisy fitaitana tsony hoe isangalatra ny tany fa zavatra tena tsara ary mahafinaritra mihitsy ny nahazoana ilay izy. Tombotsoa azy tamin'ilay fizarana karatany dia no vapetraka ho an'ny taranaka mahazoma olona. Isan'ny olana diavin'ireo tantsaha eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny resaka adi-tany sy fananan-tany. Andaniana vola antapitrisany mihitsy ny fiarovana ny tany voajary aman-taonany nefa tsy nananana taratasy mazava. Natao anampiana ireo tantsaha hiaro ny tany izay fotom-pivelomany ny karatany. Taratasy ampy anamarina na mandra-pahazo ny titre fa azy ny tany. Amahana ny olona ny tantsaha maro amin'ny resaka fananan-tany no nanamorana ny fizarana karatany. Somary ny ananano sarotra anefa izany tatoato, taoriany nanovana ny lalàna mifehy ny fananan-tany tamin'ny taona 2024. Amora kokoa indray ny fahazahoana karatany dia nanapa-kevitra ny anitsy ity lalàna ity tamin'ny taona 2024. Eo am-panamboarana ny ministera amin'izao fotoana izao ny fanamorana sy ny fanatsarana ny pitsopitson-javatra rehetrarehetra na procédure io eny fatra amin'ny lalàna satria ilay lalàna mihitsy ny lasa vato misakana teo satria misy rijateny zay manasaro-javatra nefa ny lalam-panorenana faratampony milaza fa l'état facilite manamora dia noho izany ho amboarina soatsaraina ilay lalàna toato amin'ity fivorian'ny parlemanta ity. Hatramin'ny taona 2024 dia efa nahatratra 3,790 ny karatany voazara tamin'ny alalan'ny tetikasa fampiroboroboana ny fambolena sy fiarovana ny tany na ny CASEF izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola raha atao amin'ny faritra itasy manokana. Ny 5,700 sy 2,3 alina no nozaraina ny sabotsy teo. Raha ny eraky Madagasikara kosa dia efa mahatratra 3 hetsy sy latsaka kely ny karatany voazara. Hatreto zany dia efa any amin'ny 9 alina sy 2 hetsy no voazara fa raha tapitra izao fizarana karatany fampitohitohy nanomboka tamin'ny volana avrily, volana may ka hatramin'ny volana juin dia ho tafakatra any amin'ny 9 hetsy eo ny karatany voazarantsika fa ny tanjona dia 3 hetsy sy ray tapitrisa mandrapatonga ny Desambra taona 2024.